Anisan'ny nisongadina moa tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra nitanterahana androany ny fanesorana sy ny fanendrena ny tompona andraikitra voatendry ho PDS ny commune tamina Rivonivohitra. Andriamatoa niasan'Andre Manjato ny général Lucien Rakoto Armasy no misahana vonjomaika ny asa eo anivon'ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny ministry ny fitaterana Benjamin no isahana vonjomaika ny ministry ny ministeran'ny fizahantany. Io zany no isan'ny fanapahan-kevitra no raisina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra nitanterahana tamin'ity androandroany ity, mbola hijanona ao anatin'izay tontolo politika izay ihany anefa isika anisan'ny nasarika ny sain'ny mpanara-baovao tatoato ny fanenjehana ireo voaroroa ao anatin'ny fanondranana ny asarbidina ihany koa ny famotsim-bola izany tafiditra ao anatin'ny politika ny fanovana ametrahana ny tany-tandalana nefa izany hoy Andriamatoa Gilbert Rarzatovo iray amin'ireo mpandinika ny raha politika. Ny fametrahana ny tany-tandalana sy ny fanjakana tsara tatana no mahatonga ny fijerevana akaiky tatoato ny fanondranana sarobidy sy ny resaka famotsim-bola eto Madagasikara hoy Andriamatoa Gilbert Rarzatovo, mpandinika politika no filohan'ny antoko RPM na ny Rassemblement pour Madagascar. Izany no nambarany no mariky ny fanovana izay no matesan'ny vahoaka malagasy. Le raha ohatra tekeko raha ohatra ka hoe olona tsy tao anaty fitondrana teo aloha Andriamatoa Ratsonary Mapiana dia amin'izay izy dia mety raisitsika hoe falifaty le izy fa ity resaka tao anaty fitondrana teo aloha izy fa manaraka ny lojika ny zavatra ny teneniny tamin'ny fampelezan-kevitra izay nampanantenainy vahoaka malagasy dia aloha hoe hiditra ny ady amin'ny kolokolotsika corruption hamerina ny état de droit ary ady amin'ny trafic isan-karazany zany a nataontsika hoe promesse présidentielle voalohany tamin'ny kabary nataony logika raha mandray an'izay izay natao hoe endriky ny fanovana kosa mba hampino vaoaka hoe tena misy fanovana eto. Inona moa ny tombontsoantsika ao anatin'ny resaka hoe anohy ny gabraraka hatramin'izay tao anatin'ny tapabolana mbola re hoe mandeha ny bois de rose mbola re ny zany vitsy zay no mamendrika ratsy ny fitondrana raha tsy miady amin'izay izy ary za mino fa manaraka an'izay ady ataon'izay ny vahoaka malagasy satria rehefa miady amin'ny kolokolo mamerina ny état de droit dia zay zavatra iny tena tadiavo vahoaka malagasy zay ny fanovana satria zay a mampimisy ny tsy vitovina goavana eto amin'ny firenena ka mahatonga misy mpanankarena manefoevo mivelona amina resaka kolokolo sy ny na resaka trafic isan-karazany ary zay fotoana zay amin'izao fotoana zao zany hoe tokony any seho ny président de république hoe manova zavatra tokoa izy rehefa azo ny fanjakana fa tsy lany andro manafosafo ny zavatra tsy mety eo fotsiny. Ho an'ny fametrahana ny vondron'ny mpanohatra dia tsy afaka faritana izany raha tsy mbola tafapetraka ny governemanta. Rariny kosa hoy Andriamatoa Gilbert Rarzatovo raha toa ka mamondrina ny hery politika rehetra ny filohan'ny repoblika satria ny fampihavana-pirenena ny mahamaika ankehitriny entina indrindra hametrahana ny fanarenana ny firenena. Betsaka tokoa ny miandrandra fanovana amin'ity fitondrana vaovao ity.